raha tsy aivina kosa dia namela takaitra maro ny tolona tamin'ny 7 febroary 2024 eo anatrehan'izay mitaka ny tokony hanefana ny onitra ireo niarambona tamin'izay raharaha izay ny filohan'ny fikambanana AV7 moa dia nanambara fa efa nisy ny taratasy nalefa tany amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mifanandrify indrindra amin'izay fangatahana onitra izay. Manamafy ny fitakina amin'ny fanjakana ny onitra ho an'ny arambona tamin'ny raharaha 7 febroary 2024 ny AV7 raha ny fanazavana ny eto filohany raha faramandimy Bona Jean-Pierre nisy ny taratasy izay ho alefan'izy ireo tany amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Le fanefana onitra tompoko efa ombeny zay nangataka amin'ny finjakana mahefa ankehitriny zay raha nahatonga ny maromaro fa nisy taratasy nataonay ny soniavinay alefanay any amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina zahay koa dia isan'ny mangataka an'izay onitra zay ary eto zay manao antsoava amin'ny fanjakana mahefa ankehitriny mba jerenareo reny ny onitry ny AV7 mba angatahanay mba hisy fijerenareo manokana satria zahay dia manantena anareo ary mba handray an'izay onitra zay satria nisy zao ireo mpikambana CT zay olom-boatendry CST na anambola amin'ny fanjakana dia nefa iny fanjakana nampiseho ny fisian'ny finiavan-drehetra iroson'ny fampiavanam-pirenena amin'ny fankalazana ny 7 febroary lasa teo hoy ny filohan'ny AV7. Misaotra ny FFKM zay ray aman-dreny am-panahy zay nanatanteraka ny fiombonapo sy fiombonam-panahy zay nanasana ny kokana Antananarivo. Misaotra ny mpikambana AV7 fa tsy arak'le voalaza hoe 80% fa nanohinany zay antso zay daholo ny AV7 ka nanatanteraka ny soranay manokana indrindraindrindra ny vahoaka malagasy zay tsy tafiditra amin'ny velam-pandriky nireo mpanakorotana fa tsoronay etoana aloha fa betsaka ny zavatra nomanina fa natokony fahendren'ny vahoaka malagasy izahay AV7 sady zahay raha teo tokoa zanaky ny vahoaka malagasy dia makasitraky indrindra. Ny AV7 izay manohana fanatanterahana amin'ny firosoana amin'ny fampihavana pireneny.